tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yes. Faly miarahaba atsika rehetra ary mirary soa atsika rehetra tonga soa eto anivony campus Ias ato anatiny ity fanolorana ny loka sy famaranana ihany koa ny lalao izay niarahantsika tao anatiny taonty izay fatatsika amin'ny anarana hoe lalaotsika faly miarahaba atsika izay mpanatrika eto ary faly miarahaba atsika ihany koa izay manaraka n'ity fotoana ity mivantana amin'ny alalan'ny pejiny Ias Madagasikara tonga soa tompoko eto anivony pejiny Ias Madagasikara tsy ho lava resaka isika fa misy andriambavilanitra anankiroa izay miaraka amina ento anio izay ahitantsika avy ato amin'ny akaviako ahitantsika ny Kanto Rasendralay izay chargé d'études et analyse marketing ato amin'ny orinasa Ias Madagasikara eto akavana kosa dia ahitantsika ny Rianso Andriamboloniaina izay responsable terminaux et équipement eto anivony Ias Madagasikara ihany koa raha somary fitipitiantsika aloha hoe inona izany ny antondiantsika eto anio dia tsara mampafantatra fa ny kilalao izay mitondra ny anarana hoe lalaotsika dia kilalao izay tena andrasan'ny mpakafy any Ias andrasan'ny mpanjifa ato anatin'ny asa ihany koa satria ahitantsika izy io mora fandraisana anjara aminazy tena marina tena mora dia mora tokoa mandray anjara amin'ny kilalao ary azahoana loka maro be izay ahitana ary vola mitetina 4 millions d'ariary ka izay indrindra no antondiantsika anio satria mamarana ny lalao isika anio izany ary anolotra ihany koa ny loka ho an'ireo mpandresy tao anatin'ny ty kilalao ity tsy ho lava resaka intsony aho fa andeha atolotra ny Rianso Andriamboloniaina ny fitenenana izay anazava amintsika misimisy kokoa mikasika ny fiatombohan'ity kilalao ity hoe inona tokoa moa zany ny antom-pisina izay nanaovan'ny asa an'ity kilalao ity dia omeko any Rianso ny fitenenana Mangasitraka miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny Ias Madagasikara ny lalaotsika moa zany tsy vao tamin'ity taona ity na tamin'ny taona 420 izahay no nanao an'izy io fa efa 4e édition zany izy ity amin'izao fotoana izao ny lalaotsika moa zany dia kilalao izy io nomanina indrindra ho an'ny mpanjifa ny Ias Madagasikara rehetrarehetra izany hoe ny olona rehetrarehetra dia afaka miparticiper amin'io lalao io dia ho azavaina miandalana eo moa zany hoe ahoana ny fomba niparticipevan'ny olona anankiray amin'ilay lalao fa ny tanjona dia ny nampahafantarana misimisy kokoa ny tolotra ny Ias Madagasikara rehetrarehetra eo ihany koa moa zany ny finiavana tia hanome loka tia hanome fanomezana ho an'ny mpanjifa ny Ias Madagasikara izany hoe efa hitanareo eto moa zany zao ny moto misy ny imbalika misy ny jeu isan-karazany misy ny telefone dia akoatran'izay koa nefany akoatran'ny efa loka omena androany efa nanome loka izahay nisy
olona zany efa nahazo akoatran'izay efa maro zany nahazo andritra nyity lalaontsika ity tsy ny tamin'ity taona ity fa efa nanomboka tamin'ny taona 2024 zany hoe efa ela zany efa nanomboka nanao an'izay tsika matetika misy isa-taona moa zany ny lalaontsika dia zay mombamomba ny lalaontsika. Sotra betsaka na riantsoa nanome an'izay fanampanazavana izay eny hitantsika tokoa ireo loka rehetra izay ataontsika hoe gros lot moa zany no hiatsotsika anazy atao anatin'ity kilalao izany rahana nandritra ny taona ity araka ny voalazan'ny riantsoa iteo dia efa andiany fahaefatra izao no nanaovana ny lalaontsika ka le indray raha fantaritsika hoe nanahoana tokoa moa zany ny fomba nandraisana anjara atao anatin'ity kilalao ity dia nanomboka tamin'ny oviana no nanomboan'ny lalaontsika tamin'ity taona ity dia omeko ny kanto Rasendralainy fitenenana anazavantsika misy kokoa momba an'izay. Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny Yas Madagasikara. Ny lalaontsika nanomboka tamin'ny taona 2024 tamin'ny 20 Desambra nisy ny voalohany hatramin'ny 2 Janoary tamin'ity taona ity. Ny tamin'iny moa ny olona mividy tolotra manomboka amin'ny 2 ariary no miakatra no afaka nandray anjara. Tamin'izay nisy fisariana zany tamin'ny 3 Janoary izay napisy mpandresy 230. Ankoatran'izay nefa ny olona mandray anjara amin'ny lalaontsika koa dia mahazo bonus virtuel ao ny data, nisy ny appel, SMS ary tolotra ataon'ny Yas toy ny Netweek, Netmonf sy ny Yellow. Taorian'izay dia nanomboka indray ny lalaontsika tamin'ny fitomboan'ny taona 2025 dia tamin'io indray lasa nanomboka tamin'ny tolotra milaria arivo ariary miakatra no afaka nandraisana anjara. Mitovy foana ihany ilay lalao hoe rehefa mividy ianao dia mahazo aloha ianao bonus virtuel tsy maintsy mahazo daholo zany izay mividy ary ankoatran'izay dia nahazo fandraisana anjara tamin'ny fisariana isan-kerinandro dia isan-kerinandro 40 no mpandresy ary mbola nahazo ihany koa fahafana amin'ny fisariana lehibe izay nataontsika tamin'ny herinandro lasa teo. Mariako eto koa fa izay nandray anjara tamin'ilay lalao tamin'ny 420 teo dia mbola tafiditra tanatin'ilay fisariana tamin'ny herinandro teo. Izay ngamba momba ny fandraisana anjara amin'ilay izy. Sotra betsaka ny kanto Rasendralaina nazavantsika misy kokoa ny tamin'ny fomba fandraisana anjara tao anatin'ity etsika izay tanterahana isa-taona ity. Raha patsiahivintsika moa dia nanomboka tamin'ny fividianana tolotra angambany nanaovana anazy. Tolotra nanomboka tamin'ny arivo ariary monja dia afaka nahazahoana na tafiditra atsika atao anatin'ny fisariana. Ny fisariana ny ireto gros lot ireto moa zany raha manontany teny isika any hoe inona tokoa moa zany nampatonga ny hoe iza nahazo an'ilay izy dia ampatsiahivinay fa nosariana izy ireo ary nalefa mivatana atao anatin'ny pejiny Yas Madagasikara atao anatin'ny andro maromaro izay notanterahina ny fa 17 ny volana Desambra 2024 teo izany, ny fahatelo ny volana Janoary 2025, ny fahafolo ny volana Janoary 2025, ny fahafito ambin'ny folo ny volana Janoary ihany koa, fahaefatra amby roapolo ny volana Janoary, faharaika amby telopolo ny volana Janoary ary farany tamin'ny fahaefatra ny volana Febroary, izany hoe voaingana teo izany. Fandehary ho tonontsika mivantana eto ireo izay nahazo ny loka tato anatin'ity kilalao lalaontsika izay niarahanareo tamin'ny Yas Madagasikara. Dia ho tononiko tsiraidray izy ireo asa raha efa vonombonina ny mpanolotra ny loka. Atombotsika
avy amin'ny ireo nahazo ny scooter New Eagle 50 nitro dia tsy iza izany fa i Roussel. Miarahaba ny Roussel ny ekipany asa raha antsika mitehaka mafimafy izany. Tsy haiko moa ahoana ny batanse anty moto be ty mbola ho ajanonao so dia tsy tao tsy atahorana eny ary afaka mipetraka ianao. Andresy voasarika faharoa dia i Antoine Rafidson izay nahazo ihany koa scooter New Eagle 50 nitro dia arabaina i Antoine Rafidson izay anisany tsara vita natao anatin'ity kilalaontsika izay notanterahana ity. Toa dia hoentinao androany le moto atao anaty paosy eny ary dia mirary soa indrindra. Ny tsara vitana fahatelo izay voasarika atao anatin'ny lalaontsika dia i Nirina Mampianina Rabemaso. Eny tompoko afaka mandroso izay nahazo homme 500X sy miaraka amin'ny télé imbalika moa izay apatsahivitsika fa vokatra izay mandeha amin'ny alalan'ny hazavana ary miaramiasa izay vokariny ihany koa iasy Madagasikara. Manaraka izay voasarika ihany koa dia ahitana ny Jean Rino Randrianarivony asa raha ao ihany koa izy. Raha tsy ao moa izy dia efa mampafantatra anao izy efa nahazo homme 500X miaraka amin'ny télé ianao tovy amin'ny teo aloha ihany afaka miantso service client ianao na ihany koa manantona ny Iastor izay akaiky indrindra anao. Ny tsara vitana manaraka tao anatin'ity kilalaontsika ity dia i Marie Voahirana Andrianaly asa ihany koa raha mbola ao izy. Izay moa zany dia manolotra anareo foana ihany na tonga ianareo na tsy tonga dia fifaliana ao anay hatrany ny manolotra ny lokanareo. Marie Voahirana Andrianaly izay nahazo homme 200X tao anatin'ity kilalao ity. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny loka izay atolotry iasy Madagasikara any Jeannot Rakotonirina raha ao ihany koa izy. Raha tsy ao ihany koa izy dia afaka mandray ny lokany rehefa malalaka eny akaiky ny Iastor malalaka na ihany koa miantso ny service client. Ny voasarika manaraka Elio Razafimanana nahazo homme 200X ihany koa entina afaka ampiasaina na dia tapaka ny jiro. Dia manomboka eto dia miova kely indray ny loka izay atolotry iasy Madagasikara. Manomboka eto zany dia ny ataontsika hoe smartphone indray izay voasarika voalohany tao anatin'ity fahazahoana smartphone ity dia i Francisco B. Asa raha ao i Francisco B izay nahazo ZTE A75 5G. Mariana fefa mamokatra ny 5G hatrany izay eto amin'ny asy Madagasikara rehefa maro ny faritra izay misitraka an'izany. Manaraka ny Francisco B izay nahazo ZTE A75 5G ihany koa dia ahitana ny Belmira Raminsoa. Arabaina tompoko nahazo loka tao anatin'ity fisariana lalaontsika. Afaka rahantsika mitehaka kosa le izy.
Mbola ao anatin'izay fizarana ny smartphone izay any isika ao anatin'ny atao anatin'ny kilalaontsika patsahivina ho antsika izay vao manaraka ity ny pejin'ny telimamo fa nisy ny lalaontsika izay no tanterahana atao anatin'ity taona ity izay nahazahoana loka maro izay hitanareo eto amin'ny manodidina anay eto ankehitriny efa maro ireo mpandresy sy voasarika atao anatin'ity kilalao ity raha izao ianao vao manaraka dia ao anatin'ny fotoanany fanolorana ny smartphone isika dia toizatsika izany ka ny tsara vitana voasarika manaraka dia i rado nalso raha armisa arabaina tompoko nahazo Motorola G54 5G izay toloran'ny Yas Madagasikara apitsikitsikiana hatrany. Ie, eny ary mbola ho toizatsika ihany ny fanolorana anireo loka ireo satria maromaro no nandray anjara satria mora dia mora nandray anjara atao anatin'ilay izy nanomboka tamin'ny fampiasana fahana arivo ariary fotsiny dia efa afaka nandray anjara isika atao anatin'izay kilalao izay ka noho izany dia nisy 3 ireo tsara vitana voasarika nahazo ny atsotsika hoe gros lot. Ny loka manaraka izay ho atolotray dia ny iPad 10 wifi izay azon'ny Jean Bertin Andrianara Anjaka asara ao izy raha tsy ao izy dia azonao raisiny ety anivo ny Yastor ny lokanao amin'ny fotoana mety mampalalaka anao ary azonao ihany koa atao ny miantso ny service client mba hahafahanao mandray izany. Ny tsara vitana manaraka dia ahitana ny ravaka andriana tenaina Fabrice Ramananandro izay nahazo ihany koa iPad 10 wifi dia arabainy ianao ramse nahazo loka tao anatin'ity lalao ity. Hiditra amin'ny karazana loka manaraka isika izay ahitantsika fanolorana ny Fibrago izay vokarinay eto amin'ny Yas Madagasikara ahafahanao mitafatafa mijery ihany koa amin'ny alalan'ny interneto manao fikarohana ho an'ireo mpianatra dia zany hoe ny izay voasarika manaraka teto dia nahazo Fibrago mandritra ny 12 volana izany hoe tsy mandoa abonnement ianao mandritra ny 12 volana dia tsy iza izany fa i Rista Fidelis tsara raha ao ianao raha tsy ao moa ianao dia afaka miantso ny service client ny Yas Madagasikara ianao mba hahafahanao misitraka ny abonnement anao maimaim-poana amin'ny Fibrago. Ny tsara vitana manaraka dia i Yantsanyirina Victoire Rabakoarso izay nahazo ihany koa Fibrago maimaim-poana mandritra ny 12 volana dia arabainy ianao nahazo izany loka izany afaka te hafatsika foana. Mbola mitoy ihany isika ao anatin'ny fisarihana lalaontsika izay tanterahintsika anio zao dia zao izay arahanao mivantana any atokantrano any na any ampiasana any na anaty fotoana fitanterana any ihany koa dia tonga efa divadiva hifarana isika satria efa mpandray anjara fa 420 izay voasarika tao anatin'ity kilalao ity isika izao dia marihana fa nisy ihany koa ireo mpandray anjara tsara vitana izay efa nisitraka ny lokany efa talohan'ity fotoana ity ka sao dia gaga mantsy isika hoe maninona no to olona vitsivitsiny teto fa efa nisitraka ny lokany izy ireo. Ahitantsika izany any Emmanuel Alphonse Andriataina nahazo box 5G miaraka amin'ny abonnement maimaim-poana 15 gigaoctet mandritra ny 12 volana be izao. Raha ao ianao raha tsy ao kosa ianao dia manasanao izay hiantso ny service client na koa anantona ny Yastor izay akaiky anao.
ny tsara vitana manaraka izay misitraka PC portable Lenovo iPad dia isy Suzanne Rafaraso arabaina madama nahazo loka voasarika atao anatin'ity kilalaontsika ity. Ary ny tsara vitatsika manaraka dia tsy iza fa Julie Alintsara izay nahazo iSense TV 55 pouces 4K Smart. Raha ao ianao dia afaka raisinao ety aloha ny lokanao. Mora tsy ao kosa dia mitovy amin'ireo mpandray anjara teo aloha ihany koa. Afaka manantona ny Yas Store izay akaiky ianao na ihany koa miantso ny service client. Mpandray anjara anankiroa sisa no hoatsotsika eto anio. Dia tsy iza izany fa i Sitraky ny aina Miray Priska izay nahazo micro-ondes West Point avy aty amin'ny Yas Madagascar. Raha ao ianao dia afaka raisinao ny lokanao, raha tsy ao ianao dia tsy ho alainay akory ny lokanao fa azonao atao hatrany ny miantso ny service client na koa manantona ny Yas Store. Ary ny tsara vitana farany, ny mpifaninana farany, tsy mpifaninana azafady indrindra, mpandray anjara farany izay nahazo tao anatin'ity kilalao ity dia i Nathalie Bototsara izay nahazo PS5 édition standard miaraka amin'ny abonnement fibre optique family mandritra ny 12 volana sy installation gratuite miaraka amin'izany. Dia arabaina madama nahazo ity kilalao ity miaraka amin'ny Yas Madagascar dia fenao falinana ny fiainanao dia etitsika toy izay foana ilay izy. Ho an'ireo izay nahazo loka izay tsy tonga anio dia aza manay fa tsy very akory ny lokanareo fa tehirizinay tsara aty amin'ny campus Yas dia afaka miantso ny service client ianareo na koa manantona ety anivony zay Yas Store akaiky ianareo mba ahafahanareo misitraka ny lokanareo. Mamarana ity fanolorana loka ity isika izay manamarika ihany koa fahataperan'ny lalaontsika. Aza adino fa misy foana isa-taona dia alohan'ny isarahantsika dia manasa an'ireo izay voasarika nahazo loka androany mba ho avy aty aloha fa anatanteraka fangalatsary malaky isika. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manoriny, mamoriny, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamoriny, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yas.